resaka ny filazantsara zany dia hitantsika ao ambokyn'ny marika toko fafito raisina ny amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo raha tsy atsahatra raha tsy hatrany amin'ny fafito amin'ny telopolo marika toko fafito andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny fafito amin'ny telopolo dia hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nasitrahan'i Jesosy ny lehilahy anankiray marenina sady raiky tely. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisin'ny tany Tiro dia namaky ny Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nakany amoron'ny ranon'ny Galilia. Ary nisy marenina sady raiky tely anankiray nentiny tany aminy ka nangataka tamin'ireo mba hametrahany tanany. Ary nitondra an'an-dehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy dia nangarina ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora ka nanendry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisendoka nanao tamin'ny hoe efata izany hoe maladia dia nalahady ny sofiny sady voavoany ny fatoran'ny lelany ka dia nahateny tsara izy. Ary nandraran'ny olona rehetra teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia nolalàna aza izy dia voamaika nampihely izany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany zavatra rehetra fa sady